Salama tompoko. Mbola hitohiatransika ny amin'ny filazalazana ny andro farany sy ny fiverenan'i Jesosy amin'ny ity anio ity aka izay hojerentsika anatina minitra vitsy androany dia ny nofy izay hita ninga Nebokadnezara mpanjaka tamin'ny fotoan'andro satria tsy vita nofy tsotra fotsiny fa miaro faminaniana lehibe izany nofy izany ny amin'ireo karazana fifandimbiasan-kery sy fahefana isy ety ambany masoandro nanomboka tamin'ny fotoana nanomezana azy an'ilay nofy mandrakitsika amin'ny resaka soary mandra-piverin'i Jesosy eny amin'ny lanitra. Saika manokana antsika mba hamaky eo amin'ny Daniela toko 2 satria ao amin'izany bokin'ny Daniela toko 2 zany no ahitantsika an'izany faminaniana lehibe izany. Raha ho azavaintsika tsotra ilay akisarisary tsy hiditra lavabe moa tsika satria fotoanantsika eto mandehabe sary olona lehibe anankiray notany nga Nebokadnezara mpanjaka tamin'izay lohany volamena, ny tratrany sy ny tanany volafotsy, ny kibony sy ny fehiny varahana, ny ranjony vy, ny tongony sy ny ratsa-tongony dia vy miaro tany manga. Raha vakitsika ny tenin'Andriamanitra dia eo amin'ny toko Daniela toko 2 toko 9:7 hatramin'ny 4:7 no manazava an'izay nofy hitany izay. Raha ho vakitsika ny amin'ny 9:7 mba afatsika mahazo azy tsara dia izy ny tenin'Andriamanitra teo manarakaraka anao dia isy fanjakana hafa hitsangana ambany noho ny anao ary isy fanjakana fahatelo koa izay varana sady anam-pahefana amin'ny tany rehetra. Zany hoe ilay kisarisary hitanga Nebokadnezara mpanjaka ny lohany volamena, ny tratrany sy ny sandry ny volafotsy, ny kibony sy ny fehiny varana sy ny sisa dia fifandimbiasan-kery sy fahefana na fifandimbiasan toerana isy ety ambany masoandro ny amin'ny fibaikona any izao tontolo izao na ara-tafika ara-ekonomika na ara-politika. Amintsika miresaka izao dia ry zareo Amerikanina no matanjaka ary zareo no antsoina hoe gendarme du monde satria zareo no mifeny zavatra rehetra izay nofy nomena nga Nebokadnezara mpanjaka eto dia manoritroritra an'izay indrindra ny amin'ny hoe tatahaka izao ireo firenena hitsangana hibaiko an'ity izao tontolo izao ty. Raha toka jerevantsika ara-tantara porofotsika ara-tantara ny fahatanteran'ity nofy nga Nebokadnezara mpanjaka ity dia zany tokoa ny zavatra nisy satria ny taona 900 hatramin'ny taona 770 talohan'i Jesosy Kristy no fotoana nanjakany izany Babilôna zany tamin'izao tontolo izao. Ary zay no ambarany Daniela amin'ny Daniela toko 2:7 manjam-panjaka ianao ry mpanjaka ianao ilay loha volamena zany hoe ny fanjakana Babilôna no loha volamena ny feny zavatra rehetra. Tsy nijanona aritrela teo nefa fa taorian'izay dia nitsangana nandimby azy indray ry zareo Mediana sy Persiana nanomboka ny taona 770 hatramin'ny taona 1:7 tao alohan'i Jesosy Kristy no fotoana nanjakany zareo ary zareo no nantsoina hoe tratra sy tanana volafotsy tamin'ilay sary olona lehibe hitany Nebokadnezara mpanjaka. Tsy nijanona naritrerana teo koa fa nidina ihany ilay fahitana teo amin'ny kibony sy ny fehiny dia varahana fantatritsika ara-tantara fa ny fanjakana Grika no nandimby an'zareo Mediana sy Persiana tamin'ny taona 1:7 talohan'i Jesosy hatramin'ny taona 720 talohan'i Jesosy no nisin'izany rehetrarehetra izany. Mbola nitoy ihany ilay nofin'ny nga Nebokadnezara mpanjaka fa tsy nijanona teo amin'ilay kibony sy fehiny varahana zay fa nahita ihany koa izy hoe mbola nisy ranjo indray teo ranjo vy dia izy moa fanjakana taorianan'ny Grika ny fian'izao rehetrarehetra zao tsy izy akory fa ny fanjakana Romana nanomboka tany amin'ny taona 720 talohan'i Jesosy Kristy tamin'ny taona 970 taorianan'i Jesosy Kristy dia nanjaka sy nanapaka an'izao tontolo izao ny fanjakana Romana. Maninona moa no nizara roa ilay sary eto satria ny ranjo dia fantatritsika tsara ny ranjo tsy tokana fa ranjo anankiroa fantatritsika tsara mihitsy ara-tantara fa nizara roa ny fanjakana Romana nisy ny est sy ny ouest byzantin ny anankiray lasa Constantinople amintsika miresaka izao izy lasa Turquie ny fanjakana anankiray io fanjakana Romana any Roma amin'izao tsika miresaka izao marina ara-tantara ny faminaniana omen'ny Baiboly. Tsy jany ela amin'izay moa tsika fa tsetsatetsa tsy aritra fotsiny izay fa taorian'ilay ranjo vy izay nanjaka ny fanjakana Romana dia mbola nahita ihany nga Nebokadnezara mpanjaka mbola nitoy ihany ilay izy nisy tongotra sy ratsa tongotra vy niaro
tany manga ary raha toy izantsika ny vaky teny eo amin'ny andininy fa 770 amin'ny Daniela toko 2 amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo izy Andriamanitra ny lanitra dia anorina fanjakana izay tsy ho rava mandrakizay. Izany hoe amin'ny fotoana izay itsangana nyity fanjakana ratsatongotra izay avy miaro tany manga ity amin'izay fotoana izay indrindra no ametraka ny fanjakany Andriamanitra. Fantatritsika ara-tantara fa ny fanjakana Romanina efa nandalo teo ilay ranjo vy zany efa tapitra eto indrindra tsika zao eo amin'ilay ratsatongotra 10 misy ny vy miaro tany manga. Inona no ho azo ambara sy resana amin'izay satria de eo ampiandrasana an'izany indrindra tsika fa amin'izay fotoana ijoroan'izay fanjakana izay indrindra no ametraka ny fanjakany Andriamanitra na koa idirantsika eo anatin'ny andro farany sy ny fihavian'i Jesosy raha ho azavaintsika tsotra tsy ho azavaintsika androany ny mombamomban'io tongotra sy ratsatongotra 10 vy miaro tany manga eo fa asaiko ianao naraka tsy tapaka ny pejintsika eto fa ho resantsika amin'ny fotoanandro manaraka satria de faminaniana lehibe io izay tsy maintsy ho tanteraka mialohan'ny fihavian'i Jesosy ary efa eo ampiomako manana indrindra zao tontolo izao ny amin'ny fidirana amin'izany. Dia ametraka amin'ny veloma mandra-peona mandrapatafa ho amintsika ho amin'ny video manaraka indray samy aro tahin'Andriamanitra. Veloma tompoko.